Fahameraba-tsika tsiraiavindray tratra izao alarobia maraina fa 10 volana jolay izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray inteny indray amin'ity maraina ity misaotra anany koa izay manjo manaraka ny ten'Andriamanitra eto voalohany terantsika any amin'izany nefa dia isika toa Andriamanitra misaotra anao izay efa nomenao tombontsoa velonay izay manana anjara amin'ny fahasoavanao mamela ny elokay mamondrafo aminay mampianara izay ankasitraka trany sy ayana raha roatra ny androm-pianana izay mbola omenao anay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny nofonenantsika androany dia manao ny fatoran'ny fanambadiana ray amin'ny Genesis 2:2-12 manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady-sahaza ho azy izy. Amen. Matetika reteny reto no lazaina manao hoe miankina mivitana ny fanambadiana ohatrany hoe mihina an'izany fanambarana izany ny olona sasany ary vavolombelona maneho an'izany ny fiainana-tokantranony tena tsy miankina mivitana velively nefa ny tena fanambadiana marina naorina tany Edena ny fanambadiana ary taorianany namoronana ny Adama dia hoy ny tompo manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy izy dia anaovako vady-sahaza ho azy izy. Ireo anjelin'Andriamanitra ny vavolombelona rehefa natolotry ny tompany Adama i Eva. Vitsy ihany ny mpivady ny tena tafaray rehefa tanteraka ny lanonam-panambadiana tsy nampiray azy ho nofo iray vetivety foana eo ny voadiny ny fanaovany avy amin'ny fiainany ho avy no tsy maintsy mitsanga ny fampamatoran'izy roa ao anatin'ny fiainam-panambadiana. Mety ho tonga fahasambarana tokoa io firaisan'ny io raha tena mifanome fitiavana avy amin'ny fo marina ny andany sy ny ankilany. Ny fahaelan'ny fotoana nefa dia manaisotra n'ilay nofinofo mamy eritreretina momba ny fanambadiana ary avy eo misy sosokevitry Satana tonga ao an-tsaina manao hoe tsy tena mifankatia araka ny fiheverantsika koa isika hoy izy. Roa hiala ao an-tsaina nefa izany toe-tsaina izany aoka ny tsirairay hanadiny ny tenany aza manaiky hanome fahafahampoan'ny Satana amin'ny fandraisanareo ny heviny ataony izay ahatonga anareo manko hanana ho an'ny ray sy ho an'ny anankiray ifampialina amin'izao zavatra farany izay kely rehetra izao mba hitanihiraka handravana ny fifankatiavanareo. Rehefa tsapanareo ry mpivady isany fa manjavona ilay nofinofo mamy tany am-boalohany dia aoka ny tsirairay handinika aoka handinika ianao ramose aoka handinika ianao madama tsy amin'ny fehitenam-po fa ny fomba ahafahana manatsara ny fiainam-panambadiana ho arak'izay tian'Andriamanitra. Fanomezan-tsarobidy izay avy amin'Andriamanitra ny fiainana ary tsy tokony ho laniana foana amin'ny fanao feno fitiavan-tena sy nenina na amin'ny fanehoana fangatsiahana sy fankahalana. Aoka ny mpivady ifampiresaka momba ny amin'ny zavatra rehetra. Aoka ho avoazina ny fanehoam-pitiavana tany am-boalohany tany dia aoka ihany koa ifanaiky-eloka nefa mitandrema tsara mba tsy ny fahadisoan'ny vadiny no tany isain'ny vavy na ihany koa tany isain'ny lahy. Mivonona anao n'izay rehetra azonao atao ho an'ny vadinao ianao dia ho tonga fatorana mahafinaritra indrindra amin'ny fatoran'ny fanambadiana izany. Mety haneho fiainan-danitra tokoa ny tokantranonareo ary izany no tadiavina. Mila miady ny amin'ny tokantranonao ianao satria ny ratsy dia vonona ny anjava mandrakariva. Amin'ity anio ity dia tondram-bavaka ho amin'ny fiainana-tokantranon'ny mpivady tsirairay avy izay mihaino fandarana izao. Indrindra ho an'izay mandary zavatsarotra tsarovy fa ny ratsy dia mandrava ary Jesosy ihany no nampitambatra anareo ka aoka hanana fahavononana ny ady ho amin'ny herin'ny ratsy ary ihany koa irahina hanao fototra ny fiainam-panambadiana eo amin'i Jesosy irery. Amen. Vavaka isika sotroanao izay rahoany amin'izany teninao izany fatatrao ny fiainana tsirairay avy ary ny fiainan-tokantrano tsirairay avy eto anio ary mangataka aminao izay mba hiditra ny tsehatra ianao
Andrava ihany koa ny sakana rehetra tsy ahatongavana amin'ny firaisana indray ampodiana ho amin'ny fiainatokantrano sambatra ary mangataka aminao izay tompo ny efa rotika sy potika ao anatin'ny adiny tokantrano ianao indray tompo no amboly fitiavana, amboly zavatsoa ary ihany koa amboly faharetana sy finiavana nivony tsirairay avy. Mpianaro izay ho mahatoky sy ametraka anao fototra ny fiainatokantranonay. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro